ny lafim-baovao mahakasika indrindra ny tontolon'ny serasera ny fifandraisan-davitra ny marimarina kokoa nanambara zareo teo anivon'ny orinasa-mpifandraisan-davitra RTL Madagasikara fa tokony soratra amin'ny mpampiasa azy tsirairay ny karatra sim antony maro no mahatonga izany raha tsy ilaza fa tsy ny sehatra ny fandriam-pahalemana izay somary mafampana eto amin'ny firenena misy ny fanentanana izay ataon'ny tompona andraikitra ao anatin'izany orinasa. Efa maromaro ny fampahafantarana nataon'ny RTL hatramin'izay ny mikasika ny fisoratana anarana satria ny antony fandriam-pahalemana dia tsy maintsy misoratra amin'ny anaran'ny tsirairay numéro ampiasain'ny tsirairay ho an'ny mpanjifa RTL manokana efa natao ny fampahafantarana amin'ny radio, amin'ny SMS, amin'ny télé sy izay fomba rehetra azon'ny RTL ampahafantarana ny mpanjifa fa tsy maintsy atao izany fisoratana anarana zany. Amin'izao zany tsika tonga amin'ny afaka resahana hoe faradoboka ihany faraparan'ny fisoratana anarana efa nametraka fotoana ihany RTL hoe 15 novembre ny fotoana farany ahafahana misoratra anarana dia eto zany omena andro vitsivitsy fanampiny hatramin'ny alahady ny mpanjifa tsirairay isoratra anarana. A partir ny fotoana io indray ankoatra manomboka amin'ny alatsinainy no manapaka RTL manapaka an'izay numéro izay mbola tsy misy anarana hatreto. Ny zavatra tsy maintsy hoentin'ny mpanjifa dia ny photocopie carte-panondro iny moa zany efa mahazatra antsika dia ao anatin'izay afaka mitondra permis koa permis de conduire na passeport reny dossier anankitelo reny dia samy eken'ny fanjakana ao anatin'izay fisoratana anarana zay.